Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomera tsika revako malala tratry ity zoma faharaiky amin'ny telopolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko valo amby roapolo, asan'ny apôstôly toko valo amby roapolo andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko valo amby roapolo andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navelany hitoetra mitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy. Ary rehefa afaka teloana dia nampanarain'i Paoly hiangona izay lohandohany tamin'ny Jiosy. Ary rehefa niangona ireo dia hoy izy taminy: ry rahalahy, izaho dia mpifatotra avy tany Jerosalema natolotra teo an-tanan'ny Rômanina, na dia tsy diso tamin'ny firenentsika aza na tamin'ny fanaon-drazana. Ary rehefa nanadinahy mafy ireo dia saika nandefa ahy ihany, satria tsy nisy nataoko izay tokony ho ahafaty ahy. Fa raha notoerin'i Jiosy izany dia teraka nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara, nefa tsy mba toy ny manana teny hampangako ny fireneko tsy akory. Ary izany zavatra izany no nampanalako anareo, ahitako anareo sy iresahako aminareo fa noho ny fanantenan'ny Israely no hifatorako amin'ity gadra ity. Ary hoy izy ireo taminy: izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalahy izay nankaty manambara milaza ratsy anao. Fa tianay hore aminao izay hevitrao, fa ny amin'izay antoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy. Ary rehefa nanao fotoana tamin'ireo dia maro no nankeo aminy tao amin'ny tranon'ny toerany, ary izy nilaza sy nanambara tamin'ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary ny teny eo amin'ny lalan'i Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy ino ny Jesosy. Ary ny sasany nindro izay nolazainy, fa ny sasany kosa tsy mba nindro. Ary raha tsy niray saina ireo dia niala. Rehefa nanao teny indray-mbavy Paoly hoe marina izay nampilazain'ny fanahy masina ny Isaia mpaminany tamin'ny razanareo manao hoe: mandeha any amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe mba hare mandrakariva ihany anareo fa tsy hahalala, ary mba hijery mandrakariva ihany anareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'ireo olona ireo, ary efa lalodalovana ny sofina. Rehefa nakipy ny masony fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ary alala ny fony, dia hibebaka izy ka ahasitrana azy aho. Ka aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho an'ny amin'ny jentilisa, ary izy naino azy. Ary rehefa nilaza any izy dia lasa ny Jiosy ka niady hevitra fatratra. Ray masonao, manamasinina amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Manomboka eo amin'ny toko fahafito amby roapolo amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity, ny dian'i Paoly nandeha nakany Roma. Ny zava-tsarotra lalova ny teny Roma, vaky sambo, ny fatoran'ny menarana hitantsika tao amin'ny nosy Melita na nosy Malta, ny nahazo-tranany ireo marary sy ny sisa hitantsika amin'ny toko fahafito amby roapolo, toko valo amby roapolo. Paoly andeha ho tsaraina any Roma io. Ary amin'ity farany izay eto am-pelatanantsika ity, rehavako malala, dia toko farany izany izy io, andiny farany, dia miresaka ny zavatra nataon'i Paoly tany Roma no hamarana ny lioka ity boky ny asan'ny apôstôly ity. Matsiaro kely isika ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Paoly. Paoly izay nentin'ny Jiosy notoriana tao amin'ireo mpitsara tany Palestina, ary noentina teo amin'ny Festôsy, noentina teo amin'ny Feliksa izay gofernora sy mpitsara tamin'izany fotoana izany, noentina teo i Paoly. Ireo olona nitsaran'i Paoly ireo manam-pahefana ireo, rehefa nitsaran'i Paoly dia tsy te hanohitra ny Jiosy loatra. Ny Jiosy izany eto dia nitory an'i Paoly ho mpanakorotana, nitory an'i Paoly ho
ho mpanakorotana ny fiarahamonina, mpampianatra zavatra diso, manimba ny fiarahamonina, nanameloka any Paoly ny jiosy. Ary dia nitondra any Paoly ho tsaraina teo am'ireo manam-pahefana Felixa sy Fesitosy. Izy am'raha reo dia samy ataontsika hoe niandany tamy-jiosy. Ary nihevitra mihitsy ny hoe aleo averina any am'jiosy ny fitsarana satria rehefa averina any am'jiosy ny fitsarana dia takizay nitranga tamy Jesosy, mitovitovy am'izay nitranga tamy sakanan'i Jesosy, dia hiafara ny famonoana am' Paoly io. Fantatry Paoly tsara fa raha ohatra ka manaraka ny lalàna Jiosy fotsiny zao izy dia ho faty, maty izy afaka maty n'ilay fitsarana. Saingy i Paoly dia nanana tombony manokana satria teratany Roma-ny citoyen romanina. Ary dia nampiasain'ny Paoly io maha citoyen romanina azy io, nampiasainy io ka nangataka ho tsarainy Kaisara izy tahaka ny citoyen romanina rehetra, any Roma no tsarainy. Satria rehefa manana an'izay zo zay izy dia sarotra tsy mijanona eo amin'ny lalàna Jiosy fotsiny, tsy mijanona fotsiny any amin'ny lafiny regionaly ny fitsarana azy, fa tena miakatra any amin'ny fitsarana tapony mihitsy, dia any Roma. Ary dia nangataka an'izay Paoly hoe eto any Roma aho ho tsaray. Dia any an-dalana ho any Roma Paoly, ary tonga any Roma amin'ity eto ampelantanantsika ity. Rehefa tonga tany Roma nefa Paoly dia mitandrina be Paoly. Inona ny tandreman'ny Paoly? Natsoiny ireo jiosy izay nivelona niasa tao Roma. Natsoiny ireo olona ireo. Rehefa natsoiny ireo olona ireo dia nohazavainy taminy ny dikany mahatonga azy any Roma, hoe maninona any Roma moa izy. Nohazavainy taminy tsara mahateratany azy, nohazavainy tsara fa izy Paoly mihitsy no nangataka no tsaraina any Roma, nozavainy tsara mihitsy fa naherisetra taminy ireo olona ireo ary tsy hoe meloka tamin'ny firenena Jiosy akory izy ka hoentina tsaraina any Roma, fa tena fiarovan-tenany mazava mihitsy ny antony akarany tany Roma. Natahotra mafy tsiny ny Paoly nanambambarina kokoa, tsy hoe natahotra fa nanazava tamin'ireo jiosy ireo satria ndrao dia ireo jiosy ireo hetsika ka hanao indray takizay nitranga tany amin'ny tany aloha ka hanakorotana any Paoly, ka tenen'ny Paoly nataony tonga aloha, natsony ireo jiosy ireo, toy ireo jiosy ireo manao hoe hatreto aloha zay dia mbola tsy nahazo taratasy mihitsy milaza ny mahameloka na tsy mahameloka anao, tsy mbola tonga aty aminay mihitsy ny laza na ratsy na tsara anao, fa dia tonga eto aminay ianao de mba lazao kosa mba te hiaino anao fotsiny zay. Revako malala izay lay manodididina lay tantara raha tsotsorina. Fa inona ny hevim-panaza tiany lioka takatritsika amin'ity toko farana andininy vitsivitsy amin'ny eto ampelantanantsika ity. Zavatra telo revako malala no entina mampahery anao manoloana ny antson'Andriamanitra, satria moa manaiky ho hira koa ny tompo, zay no hevitry ny volana jolay, ny antson'Andriamanitra ka manaiky ho hira koa ny tompo. Dia ny olona manaiky ho hira koa ny tompo revako malala de manana fijery tsara mandrakariva ny amin'izay mitranga eo amin'ny fiainany. Manana fijery tsara mandrakariva ny amin'izay mitranga eo amin'ny fiainany. Lavitra azy ny hakiviana. Rehefa tena resy lahatra isika fa hirak'Andriamanitra, rehefa tena resy lahatra isika fa miaraka amintsika Andriamanitra, dia tsy manana fijery mihiba mihitsy isika amin'izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Fantatsika ny tenin'ny Paoly malaza. Lay diny malaza ao amin'ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 9 manao hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra. Zay tia an'Andriamanitra. Ary ny olona rehefa mpino na ny kristiana na ny fiangonana de resy lahatra fa ny zavatra rehetra mihitsy dia azo atao miabo. Ary eto Paoly dia navadiko Paoly ho lasa miabo, na ny marimarina kokoa ninony Paoly ho miabo na ho pozitif io zavatra zay mitranga azy de ho tsaraina any Roma io izy. Hoy izy manao hoe andininy fa 20, fa noho ny fanantenan'ny Israely no ifatorako am'ty gadra ity. Zany hoe eo Paoly dia manazava fa misy heviny ara-panahy dikan'ilay fifatorana. Tsy lafy ny lalàna loatra fa misy heviny ara-panahy mihitsy ny dikan'ny fifatoran'ny apôstôly Paoly.
Ary zay toetra ataontsika hoe manana fijery miabo zay mandrakariva, manana fijery pozitif, manana fijery tsara mandrakariva zay mampiavaka ny kristianina riavako. Ny olona voantson'Andriamanitra tahaka ny fiangonana, resy lahatra tahaka ny fiangonana dia olona na inona mitranga eo de mahita fanazavana tsara mandrakariva ny amin'ny fitondran'Andriamanitra izy. Fa raha ohatra ka tsy ao amin'ny tompo ange isika, na de tsy zavatra tsara eo amintsika ara, tsy tsapantsika ho tsara mihitsy. Na de efa eo amintsika na de efa eo amin'ny olona nge ataontsika hoe tsy tsika fa olon-tsotra, raha ohatra ka misy olona efa manana ny tsara rehetra izy, na de efa eo amin'ny ataontsika hoe fahafenoana ary izy raha misy zany, rehefa tsy ao amin'ny tompo izy de tsy mahatsapa mihitsy, na de ny zavatra tsara indrindra eo aminy ara de tsy tsapany ho tsara. Fa ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka atsika de ny zavatra rehetra amitsika de tsara. Paoly manazava an'io indray maka manao hoe misaorana Kristy Jesosy na misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Inona le zavatra rehetra? Ny zavatra rehetra tsika mantsy de hoe le mahafinaritra ihany no tokony isaorana. Ny zavatra rehetratsika de ny hoe ny fifaliana, ny fahatratranana tanjona zay mandrakariva ny heveritsika ho zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra ny Paoly de zao ny ny fangiry firenena, ny fanenjehana, ny zava-manahirana. Hitatsika tsara ny nanoratan taratasy ho an'ny Filipianina. Ny mifalia mandrakariva amin'ny tompo eo ampidi hatrany Paoly manoratra ny taratasy ho an'ny Filipianina, taratasy ho an'ny Kolosianina. Nefako malala eto ary de mampahery antsika mihitsy Paoly na i Luka marimarina kokoa amin'ny tantaran'ny Paoly manana fijery am'izay zavatra lalovanao, jereo amin'ny finoana ny zavatra rehetra, jereo amin'ny finoana. Raha vantany vao tsy jerentsika amin'ny finoana ny fiainantsika, ny zavatra sedraitsika de mijaly sy mangiry firitsika. Ary mety any mitsinan'Andriamanitra, mety ho traty ny depression mihitsy aza. Mety hoe fa maninona moa zany mandalo an'izao, fa maninona moa zavatra ohatr'izao. Fa rehefa jerentsika amin'ny finoana ny zavatra rehetra, ka jerentsika fa Andriamanitra tsy mamotsitra ny tantara fa mitondra ny tantaram-piainantsika de manjary tonga fanantenana isika ary manjary manana fanantenana isika. Fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly asehon'ny Luka amin'ny tantaran'ny Paoly ty manao hoe tsy hoe olona mijery ny fiainana amin'ny finoana ihany ka manjary manana fifaliana am'izay rehetra lalovana na inona fa izao ny olona iray ny tompoko riavako malala de mahay manararoatra ny fotoana, mahay manararoatra ny fotoana, mahay manararoatra ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainana. Ndray maka nametrahana mpanao gazety na mpanadiady anankiray fanontaniana ilay frantsay PDG ny LVMH ntsena hoe Bernard Arnault. Nametrahana fanontaniana manao hoe hono ary tompoko, inona ny zavatra heverinao ho gratuit ho zavatra maimaimpoana kanefany luxe na zavatra sarobidy. Inona ny zavatra heverinao hoe zavatra toy ny maimaimpoana, andavanandro maimaimpoana, nraisina maimaimpoana na nomenanao maimaimpoana kanefany tsapanao manokana hoe luxe na lafo vidy, sarobidy. De hoy ity rangahy ity Bernard Arnault manao hoe ny fotoana hoy izy no eritreretinao toy ny hoe zavatra maimaimpoana ary tsy diso mihitsy zany riavako malala. Ny fotoanantsika de tsy avy amintsika fa men'Andriamanitra antsika. Ny fotoana de ny men'Andriamanitra antsika maimaimpoana, ny fahavelomana zany. Ary efa miteny hoe fotoantsika dia fotoana ao anatin'ny fahasalamana. Zay ny ty rangahy ty resahana hoe ny fotoana ao anatin'ny fahasalamana, ny fotoana ao anatin'ny fahafahana miasa, ny fotoana ao anatin'ny fahafahana mieritreritra, ny fotoana ao anatin'ny fahafahana manangan-javatra de tena maimaimpoana mihitsy zany. Saingy io fotoana io de tena sarobidy. Ary izay ny tsapantsika amin'ity asan'ny apôstôly toko 7:20 ity riavako malala. Tsapan'ny Paoly izany hasarobidy ny fotoana zany, any ampigadrana izy, any ampifatorana izy, mbola mahay manararoatra ny fotoana ka miantso ireo jiosy mpiray tanindrazana aminy mba hampatsiaro azy, hamerina azy ao amin'ny lalana marina.
hamerina azy ao amin'ny lalàna marina, hitory ny filazantsara, hitory an Jesosy. Afaka malala ndraindray tokoa isika manadino ny hasaribidin'ny fotoana. Ndraindray misy zavatra sarobidy omen'Andriamanitra atsika fa tsy tsapatsika ho sarobidy. Ary marina ny tenin'io rangaha antsoina hoe Bernard Arnault, zay isan'ny olona manan-karena indrindra any Frantsa, raha tsy izy mihitsy ary manan-karena indrindra. Aikay ny toe-tsainy de zao zava-dehibe ny fotoana. Calvin moa efa ela nampahafantatra an'izany. Calvin efa ela nampahafantatra ny teny hoe time is money. Tsy ny anglisy akory ny teny an'izany voalohany fa ny protestant, ny réformé ny voalohany teny an'izany manao hoe tsy tokony antitra ianao raha manam-potoana. Fotoana anatin'ny fahasalamana ny tiana tenena, fotoana anatin'ny ahafahana mieritreritra, ahafahana makafaka, ahafahana miasa. No zany de afaka malala be dehibe ny zavatra omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana fa nandray tsy asiantsika vidiny. Tsy ny fotoana ihany io fa ny fahasalamana, tsy ny fahasalamana ihany io fa ny fianakaviana. Tsika ange tsy nifidy ny fianakaviantsika teny amin'ny grande surface fa ny fianakaviana de tolotr'Andriamanitra nomenantsika. Ary misy ara-namana izay nomen'Andriamanitra antsika fotsiny, ny tanindrazana. Tsika ange tsy nifidy ho malagasy fa nomen'Andriamanitra antsika fotsiny zao ny maha-malagasy antsika. Sarobidy fa nandray everitsika ho maivana ireny, ary rehefa everitsika ho maivana izy ireny de manjary tsisy vidiny. Ary izay ny anankiray mahatonga antsika tsy mandroso rehefa koa malala, satria tsy mahatsiaro ny hasarobidy ny zavatra tsara zay nomenantsika. Ndraindray everitsika hoe satria le izy gratuit, satria le izy nomena fotsiny de tsy tsisy heviny. Ry havako malala, tiany Paoly takatritsika ara amin'ity andininy ity, ny fahaizana manararoatra, fahaizana mampiasa ny fotoana, ny fahihendrena hampiasa ny fotoana, fahihendrena hampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay eo am-pelantanana. Ary ny fahatelo farany zay entina mampahay anao rehefa koa malala am'ty afatry lioka tantaraina amin'ny tantaran'ny Paoly ity dia ny fitoriana ny filazantsara ao anatin'ny fifehezana ny soratra masina. Ngamba misy teny manao hoe aiza moa no misy olona mitoro ny filazantsara nefa tsy mahafehy soratra masina? Iny tokoa, tena misy. Betsaka ny mieritreritra hoe mahafehy soratra masina izy, mahalala soratra masina izy, ka dia afaka mitoro ny filazantsara. Tsy de zay loatra. Fa eto Paoly de tena nasehony Paoly mihitsy, tsy mora amin'ny Paoly akory ny mampifandray amin'ny lalàn'ny Mosesy sy Jesosy. Isan'ny sarotra de sarotra zany. Isan'ny sarotra de sarotra ny hoe mampitohy ny lalàn'ny Mosesy makany amin'ny Jesosy. Hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe 9:20. Hoy izy manao hoe ary izy i Paoly zany io nilaza sy nanambara tamin'ny jiosy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva, ary ny teny ny amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany azy hino an Jesosy. De afaka malala tsy moro zany. Nahafehy tsara ny soratra masin'ny Paoly, nahafehy tsara ny lalàna sy ny mpaminany Paoly, ary dia izay fifehezany Paoly lalàna sy ny mpaminany zay no nentiny nandresy lahatra rehetra sy manodidina azy hino an Jesosy. Ny tanjona zany de zao, ahatonga ny olona hino an Jesosy. De afaka malala zava-dehibe ary zay fitoriana ny filazantsara akintsika amin'ny soratra masina izay. Fitoriana filazantsara miainga am'izay tsy misaraka amin'ny soratra masina izay. Be de be ny mitoro ny filazantsara itsika mitambatsotro isan-karazany amin'ireo haino vaky jery isan-karazany be de be. Saingy zao misy amin'izy ireny tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy amin'izy ireny toy ny hoe miorina amin'ny tenin'Andriamanitra nefa tsy tena miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Toy ny hoe miorina amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa miorina amin'ny sitrapon'olombelona. Eto de antitra terin'ny Paoly tsara mihitsy fa ny tanjona de zao, ninony olona an Jesosy. Tsy ny anarahan'ny olona olombelona, tsy ny anarahan'ny olona ataontsika hoe fombafomba mpivavahana, fa ninony olona an Jesosy. Re havako malala amin'ity zoma ity re havako malala ataovy tanjona am'izay dinidinika ifanaovanao amin'ny namanao mba hinony an Jesosy. Tanjom-piainantsika mihitsy tokony ho ararotsika mihitsy.
ny hahafahantsika mitaona ny olona ino any Jesosy. Ataontsika zava-dehibe ry havako malala izany fitaomana ny olona ino any Jesosy zany, satria ery lehibe ary zava-dehibe mihitsy izany fanantitraterana ny maha mpamonjy any Jesosy zany, ka mahatonga ny olona miorona amin'ny finoanany Jesosy. Alao ery ary havako malala, tao amin'ny olona ino any Jesosy. Mivavaka sika. Tompo amisaotranao zahay noho ny amin'ny teninao zay manantitrantitra antiam-ponay ny alehiben'ny famindram-ponao, ka atao aminao zahay hanaiky ny fitiavanao, atao aminao zahay isaotranao mandrakariva, atao aminao ho fiasana velona ao anatin'ny fiarahamonina, ka manana fijery tsara mandrakariva ny fitantananao, ary mahay manararoatra ny fitiavana zay sy ny fahasoavana tosako ao amin'ny fiainanay. Eny ary Tompo, ndreto zahay am'izao faran'ny herinandro zao mangatapitahina aminao, tehirizo zay Tompo, mba ho fiasanao ampelantananao, manaiky ho iraka ka hitory ianao Jesosy velona nandresy ny fahafatesana. Mamelà ny heloka Tompo am'izay rehetra mety ho napalahelo anao na napalahelo ny namanay, dia ifonanay aminao rehetra. Fa indreto koa zay Tompo taomy mba ho vavolombelon'ny fitiavanao, hanaiky fa ianao Andriamanitra de miaraka aminay mandrakariva, momba anay mandrakariva. De tahio Tompo ny tokantrano tsirairay, tahio ny fanoloran-tenanay, tahio ny asanay hanomezana voninahitra anao. Dia amin'izao famaraparanana ny herinandro zao Tompo, dia ampandreseo mandrakariva zahay, ho tsapan'izay rehetra mifaneraserana aminay, fa manana anao zahay. Misaotra Jesosy. Amen.